Ia, dia amin'ny fifaliana indray no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fandarana mahafinaritra izao. Fandarana mahafinaritra satria toriana amintsika ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra marina, nambarana amintsika ny tena filazantsara marina. Tenin'Andriamanitra dia aolan'ny olona kely fahalalana hozy ny soratra masina. Ao anatin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra zany dia mila manangila tsofina tsara tsika. Ary tokony ihany koa ahay manavaka ny amin'ny atao hoe feo amin'ny fanahy masina. Jesosy dia nilaza manao hoe miondrika hozy izy mahafantatra ny feoko. Mila mahafantatra tsara ny feo an'i Jesosy ianao rehefa miteny izy. Mila mahay manavaka tsara ny amin'ny tena hoe tenin'Andriamanitra marina. Ary misaoran'Andriamanitra ianao fa ao anatin'izao fandarana izao dia hitafatafa aminao Jesosy dia hanambara ny zava-miafy ny filazany tsara aminao izy ary izy moa le tena filazany tsara izay ambarantsika ombieny. Ary miteza ihany koa ianao mba ho tena fiangonana, ho tena kristianina marina, kristianina tena izy fa tsy sanatria kristianina safiotra na kristianina izay hoy izy ny fitenenana hoe kristianina masirasira. Izy ilay aniany ataon'ny olona zay, olona tsy mivavaka, aleo hozy izy jentilisa mahay mihira toy izay kristianina masirasira. Zany zany ny zavatra ataon'ny olona rehefa tsy tena ho tsara, tsy tena fanasy ny tany, tsy tena mijoro tsara le tena kristianina, tsy tena hoe fahazavana zao tontolo zao araka ny nambaran'i Jesosy, baiko nomen'i Jesosy ho antsika. Ka ao anatin'izao fandrenesana izao tenin'Andriamanitra zao zany dia ahatonga anao hatsapa zavatra mihitsy, manana mihitsy ry havana toe-po toe-panahy ary fanapahan-kevitra aorianan'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Tokony hatsapa zavatra ianao, aza manaiky mihitsy hoe mihaino fotsiny. Zay no mahatonga ny apôstôly Jakoba miteny manao hoe aza mihaino fotsiny ihany, fa manjary manitaka ny tenanao ianao raha hoe mihaino fotsiny ihany an'ilay tenin'Andriamanitra fa tsy mankatòa. Tarihana indray ary ny sainao mba hianavaka tsara ny zavatra ho jerevantsika amin'ity androany ity dia mbola mila ampianarina tsara ho an'ny olona, fa mbola misy ny tsy mahalala sy tsy mahay manavaka ny atao hoe mivavaka. Inona marina moa ny atao hoe vavaka? Zavatra manao ahoana marina moa ity atao hoe vavaka ity? Aza miamby tena ho mpivavaka ary aza miamby tena koa fa mahafantatra an'izany raha ohatra ka mbola mandeha amin'ny fahazarana sy tsy mahatsapa n'inon'inona. Raha izao mpanetretena ary ny fampianarana amin'izao fotoana izao izay tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny Fitoriteny toko fahasivy. Fitoriteny toko fahasivy dia andininy fa vakiantsika manomboka Fitoriteny toko fahadimy manambara azy tsara. Aleo io noraisintsika. Fitoriteny toko fahadimy andininy voalohany. Alohan'ny hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra nefa satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ary masina ihany koa dia hivavaka aloha tsika mba amin'ny fanahy masina mihitsy anie hamelabelatra amintsika ny amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra sy hivaofy ny marina. Tsy efa ny fahaizana maha-olombelona mantsy ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra fa mila fanahy masina mihitsy hivaofy ny marina ary za dia manaiky mpanetretena ho fitaovana fotsiny ihany. Vavaka aloha tsika amin'ny fotoana izao. Ray be fitiavanao misaotra betsaka anao indray zay ny amin'ity fotoana anio izay sarobidy ity, fampizarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra marina mba hahatonga ny olonao hijoro tsara, kristianina mijoro eo ambony vatolampy, tsy mangozogozo, manana fahatsapana, manana fahalalana ihany koa ka tsy ahilangila ny fotom-pampianarana zay. Maro amin'izao fotoana izao, amin'izao andro farany izao tompoko izay tena maniry ho tonianana mihitsy
zay tsy mitoetra amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy ka ampio izay mba tena hazo ary amo. Raha ny voalaza amin'ny teninao fantaro ny voan'ny hazo mba le tena hazo mamo zay, le tena tadiavinao Jesosy ary amo be dia be ary feno fahasoavanao ary ataona ny hafa ihany koa ao amin'ny valan'ny famonjenao. De matoky zay tompo fa hiasa ianao voninahitry ny anaranao de tahiny ny teny mba hamokatra be dia be, tahiny ny teny mba tsy hiverina maina foana ny anao tompo, voninahitra de ho an'ny anaranao irery misaotra Jesosy eo. Amen. Ia, de andinika ary tsika amin'izao fotoan'izao amin'ny marika tenin'Andriamanitra hiainga amina verset anankiray tsika ao amin'ny toriteny toko 5 io de aveo tsika mitsambikina aty amin'ny Matthieu toko 9 teny izay nifameno reo zay nilazain'i Jesosy. Ny toriteny moa de savalalana ihany fa atao amin'ny Matthieu toko 9 izy andininy 5 de mbola mampianatra antsika ihany koa Jesosy ary nisy fotoana moa mpianatra zay nilaza tamin'i Jesosy mihitsy hoe ampianary mivavaka izay. De ho jerevantsika ary ny lesona amin'ity androany ity vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Toriteny toko 5 andininy 1. Tandremo ny tongotrao raha makao an-tranon'Andriamanitra ianao ary aoka ianao ho vonona iaina noho ny anatitra ny fanatitry ny adala, fa tsy fantanao manao ratsy izy. Aza aingam-bava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao, fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany, koa aoka ho vitsy ny teninao. Fa ny haben'ny fisasarana no mahatonga ny nofy ary ny hamaroan'ny teny no ahafantarana ny feon'ny adala. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitsolava fa tsy ho ankasitrahany ny adala, koa efao ny voadinao. Aleo ianao tsy mivoady toy izay mivoady ka tsy mahefa. Aza vela ahatonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao ary aza manao eo imason'ny anjely hoe niteny tsinahy aho. Nahoana no nitezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao? Hateo ihany angamba. Ity atao hoe vavaka ty moa de efa nampianarina antsika tany amin'ny vidéo anankiray izay ampatsirivoka antsika eto fa misy fampianarana zay efa nivoizina any fampianarana andiam-pandarana maromaro zay efa nambara tamintsika natao anaty fijoroana vavolombelona. De efa nampianarina antsika hoe ny vavaka de firesahana amin'Andriamanitra, firesahana amin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mivavaka tsika zany de tsika mihitsy no miresaka amin'Andriamanitra. Fa rehefa mamaky baiboly indray tsika de Andriamanitra indray no manome fanambarana na Andriamanitra mivantana no miteny amintsika amin'ny alalan'ny fanahy zany. Ianao zany tsy ahita an'Andriamanitra mihitsy, misy mantsy ny olona maniry atsika hoe aiza azy Andriamanitra miresaka amiko eo e. Voalazan'ny ten'Andriamanitra fa Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy de mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Ary amin'ny andininy hafa koa de lazainy manao hoe tsy misy ozy izy olona nahita an'Andriamanitra ka ho velona. Fa tsy Mosesy ihany moa zay tsongaitsika manokana Mosesy resaka tamin'Andriamanitra. Mosesy zany de mpitarika lehibe zay nofidian'Andriamanitra mihitsy iny de olona spesiala mihitsy izy. Fa zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy olona nahita an'Andriamanitra ka ho velona. Ary Andriamanitra de fanahy. Tsika zany raha tia hita an'Andriamanitra de mila mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Io zany ny connexion. Tahaka antsika hoe raha tsisy puce ohatra ny telefônina de tsy afaka hanao connexion mihitsy ianao. Na Facebook zany na internet zany na hikaroka zavatra ianao tsy afaka manao na inona na inona mihitsy satria tsisy réseau. De tahaka zany koa zany le vavaka ataontsika amin'Andriamanitra, mila mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Zany hoe tsy zavatra tsy hoe andao hanangana sarivongana de io ny ivavaha. Araka amin'ny maha hoe Andriamanitra de fanahy, tsy hita maso anie zany e. Tsy hita maso zany. Tsy mivavaka amin'ny zavatra hita maso tsika fa tsy hita maso. Finoana ny andianantsika fa tsy amin'ny fahitana. Zany voalazan'ny ten'Andriamanitra.
Ka le mivavaka zany a de sady fonoantsika an'Andriamanitra izy io fa misy Andriamanitra. Ny Hébreux 1:15 de mampianatra atsika fa raha andeha handohalika hivavaka na hivavaka na hidery an'Andriamanitra na hangataka zavatra amin'Andriamanitra na hiresaka amin'Andriamanitra de ahoana ny volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fa tsy misy azo atao izy azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny finoana. Fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy. Andriamanitra zany rehefa mivavaka aminy de tsy maintsy mino aloha ianao fa misy Andriamanitra. Mino mihitsy ianao hoe tsy mivavaka fahoany ianao fa tena misy miaino ianao, misy mamaly, matsapa. Zany le izy. Aoka de ambarantsika mihitsy tsy hipiriany mba tonga antsika tsy voafitaka. Fa misy mantsy ry havana ny olona na efa ela mivavahana fa na de mivavaka avy aza tsy hainy. Ka le vavaka zany de fitarainantsika amin'Andriamanitra, fanantonantsika an'Andriamanitra, firesahana amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra, midinidinika amin'Andriamanitra. Davida de niteny mihitsy hoe zaho izy de midinidinika, ny foko izy sy ny fanahiko de midinidinika amiko, zany hoe tena miresaka amin'Andriamanitra. Davida moa de olona araka ny fon'Andriamanitra ary tsy avelako ilondolondo ny masoko izy raha tsy efa mahita fitoerana ho an'i Jehova aho. Miresaka amin'Andriamanitra, mahita fitoerana ho aminy mihitsy Andriamanitra, zany hoe miresaka, mivavaka. Izy ihany koa le mivavaka intelo isan'andro. Ny hariva sy ny maraina ozy izy ary mitatao vovonana mivavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Mbola hidirantsika zay le fotoana tsara zay ivavahana zay fa ampiditra amintsika fotsiny hoe le mivavaka zany de miresaka amin'Andriamanitra. Mivavaka tsy hoe vavaka tsenjery na vavaka atao tsenjery na hoe ino foana de ino foana ny tany saina. Marina fa nisy vavaka nampianarin'ny Tompo a. Vera in'izy any an-danitra ho amasinana iny ianaranao, tonga anie ny fanjakanao, tanteraka anie ny sitraponao. De tia tany takiny any an-danitra, sahala am'zay zany mandeha ohatr'izay de lasa routine le izy. Ny fahalalan'ny olona any koa hoe Tompo ampianaro mivavaka izay de ianao hoe zany de io foana ny vavaka ataonao zany efa firy taona nivavahana de mbola tsy hay hivavaka ihany hoe de io foana ny averimberinao. Le vavaka anie le zavatra mavesatra ao anatiny foy. Zay mahatonga ny Joba zay nilaza manao hoe te hitady an'Andriamanitra ny fanahiko izy ary Andriamanitra ny tiako hanolorako miadika. Joba 5:15. Te hitady an'Andriamanitra aho ary Andriamanitra no hanolorako miadiko. Zany hoe misy zavatra mihitsy avy ao am-po ao zany atolotra an'Andriamanitra hoe Andriamanitra ô, io ny problemako, io ny adiko, io le zavatsarotra ampio aho. Ianao nefa niteny any amin'ny Exodosy 4:7-8 zay minazy manao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Jehova de mpiady mahery, Jehova de hiady ny adinao. Andriamanitra arak'izany teninao zany de ampio aho. Zay nge le izy le zavatra manjoanao no ambaranao amin'Andriamanitra fa tsy hoe mitanisa vavaka na manao tsenjery vavaka. Tsika zany de mila mahafantatra tsara an'izay raha tsika ny tena hoe tena kristianina mpanaradian'i Kristy de mila mahafantatra tsara an'izay tsika. De hoy koa ny tenin'Andriamanitra hoe mivavaka ihany koa de ilaina ihany koa zany atao amin'ny kafanampo. Mivavaka de mila atao amin'ny kafanampo. Marina fa misy tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Samoela voalohany zay milaza amitsika fa ny renin'ny Samoela hiana rehefa mivavaka de tsy mivavaka mafy izy fa mivavaka anakapo nefa namaly vavaka Andriamanitra. Marina tokoa zay. Fa talohan'io tsy fantatsika fa mety mivavaka mafy be izy mahatonga izy tsy nahaloham-peo intsony de mety mivavaka mafy be. Ka hoy zany olona manao hoe Andriamanitra anie tsy tompon'ny fikotranana, tsy tompon'ny fikorontanana, tompon'ny filaminana de eo tokoa de mivavaka moramora de mibitsibitsika na hoe mihaino vavaka. Zao ry havana aza mipetraka eo amin'ny fitoeran'Andriamanitra mihitsy ianao. Tsy ianao akory ny mpihaino vavaka fa tokony hivavaka ianao. Misy ny olona de mangalatra amin'ny fitoeran'Andriamanitra, tonga ao am-piangonana de izy mihaino vavaka fotsiny fa tsy mivavaka. Zany de zavatra tsy mety mihitsy zany.
Andriamanitra ny mpiainy mivavaka fa tsy ianao zany tokony hivavaka, tokony tsy ho heninao mihitsy ny olona eo akaikinao rehefa tonga am-piangona ianao mivavaka. Ka ihana na de mivavaka anakapo aza de tsarovy tsara fa matoy izy hoe farina ny feony tsy nahaloa-peo intsony de mivavaka mafy izy. De misy teny koa ao amin'ny bokin'ny filazantsara soatan'i Matio fa Andriamanitra de mahita ho amin'ny mangingina mamaly miharihary. Io koa zany de vavaka atao any am'mangingina koa io de valian'Andriamanitra fa mbola tsara lavitra le mivavaka mafy havana mivavaka am'kafanampo. Atao ny ijerevantsika zay tenin'Andriamanitra zay Matthieu 4:9 andininy fa vakitsika manomboka amy 9:9. Fa ianao kosa raha mivavaka de midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarana de mivavaha amy rainao zay ao amy mangingina ary ny rainao zay mahita ao am'mangingina no hamaly anao miharihary. Eto zany de tia hanamarina ndreo zay mivavaka amy mangingina tsy ratsy akory zany, tsara zany, tsara ny mivavaka anakapo, toetra mifana mivavaka fa misy fotoana tsika tsy maintsy mivavaka mafy. Zany zany ny fiainan'ireo kristianina tao amin'ny fiangonana voalohany. Misy fotoana izy ireo rehefa ninjehana ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 rehefa voahiditra any an-tranomaizina Petera raikitra ny fanenjehana de mivavaka moramora izy ireo ny fahatahorana an'i Jiosy. Fa rehefa tamin'ny andron'ny filatsahan'ny fanahy masina nefa ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 de tena 9:9 retany ivelany hozy izy mivavaka zay natao. Jakoba 5:5-10 fa mivavaka mahomby izy ataony olo marina am'kafanampo de mandaitra tokoa. Raha tianao handaitra zany mivavaka de mampirisika antsika ny apôstôly Jakoba hoe mila mivavaka am'kafanampo, mivavaka mafana mihitsy mivavaka, mirehitra mivavaka raha tiantsika zany. Andriamanitra anie mijery ny fontsika jery an'le hetaheta izy hoe tena ilainao marina ve le zavatra angatanao amin'Andriamanitra. Mivavaka ao tsy voatery hoe ara-panahy be foana hoe te ahery Andriamanitra eo, tehirizo Andriamanitra eo, marina fa tsara zany mivavaka zany fa mivavaka koa ianao afaka mangataka amin'Andriamanitra e. Mivavaka ianao afaka mangataka fiarovana amin'Andriamanitra, mangataka valim-bavaka amin'Andriamanitra mba ho tahian'Andriamanitra, mba ho ambin'Andriamanitra, mba ho salama. Zany de zavatra azonao angatana amin'Andriamanitra anie zany e. Ka tsika zany de ilaina mihitsy tsika mivavaka am'kafanampo. Zay zany le torolalana nomena antsika hoe samy ihainoan'Andriamanitra daholo na mivavaka moramora na mivavaka am'kafanampo fa tsara kokoa mivavaka am'kafanampo. De valitsika am'zay ary teboka faharoa teo manao hoe ohatrohatry ny ahoana ny vavaka tokony atao. Nahita teny tsika tao amin'ny boky mitoriteny teo hoe aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra. De ampiko zay verset zay anohanana an'zay verset zay ao Matthieu 4:5. Ary raha mivavaka ianao aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsihy fa tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dàlana ahitany olona azy izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-potiany. De eo amin'ny 7 fa rehefa mivavaka ianareo de aza mba manao teny maro miverimberina tahaka ny jentilisa fa ataony ho ny hamaroan'ny teniny no ihainoana azy. Eto zany de mampianatra Jesosy hoe le araky lefa noteneniko taminao teo hoe teny maro miverimberina de hivavaka tsy injery foana de iny foana ny verimberina. Tsy zavatra verimberina le izy, marina fa hoe nareo zay mpampatsiarin'i Jehova aza mangina aza mitsahatra. Fa Jesosy koa eto mampianatra antsika hoe aza manao teny miverimberina. Fa Davida rehefa mivavaka teo anatrehan'Andriamanitra de misaotra an'Andriamanitra aloha izy. Zay le fitarihan-dàlana. Vao tonga ao tranon'Andriamanitra zany na vao hanomboka mivavaka de mba asiana introduction le izy hoe mba midera an'Andriamanitra aloha, mitsaoka an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra mialohan'ny hidirana any am'le tena vavaka tena hoe tena any am'le tena efa mafana ny fonao zany.
ohatra zay nge le miresaka amin'Andriamanitra le mivavaka zany mba asiana fampidirana koa le izy fa tsy de hoe vao mivavaka de fa ndao ndray le tsenjery be, tsy zay mihitsy le vavaka. Fa jereo ny Salamo 7:1 fa Davida rehefa tonga tao an-tranon'Andriamanitra de mivavaka izy de misaora an' Jehovah ry fanahy. Sy zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina, misaora an' Jehovah ry fanaiko, ary aza misy adinonoiny fitahiny rehetra, zay mamela ny heliko rehetra, manasitrana ny aretinao rehetra, mavoky soa ny vavanao, miaro ny ainao tsy ho any amin'ny fandringanana, mampisatika indra fosy fianotrananao. Tahaka zany zany le zavatra tokony atao, midera an'Andriamanitra ary Jesosy milohan'ny ivavahany de misaotra an'Andriamanitra. Raha io misaotra anao mandrakariva aho, fantatro fa miainao mandrakariva ianao, zany hoe midera an'Andriamanitra mihitsy aloha voalohany indrindra sy misaotra an'Andriamanitra. Asa raha mazava amintsika ny tinam-bara ao anatin'izay fampianarana foy izay fa tapitra moa fotoana mbola hotorizantsika hoe tahaka ny ahoana indray mivavaka zay nataon'ireo olona tany aloha, modelim-bavaka. Ny olona inoan'Andriamanitra vavaka sy tsinjovin'Andriamanitra moa de voalaza fa ny olona manana fo toritory sy fanamangorakoraka, ary efa voalaza koa ny amin'ny Jaona 7:1-3 de fampatsihivina antsika sady mba tsy ho very maina le vavaka zay atao hoe Andriamanitra ozy izy tsy mihaino mivavaka ny mpanoka fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Ary de misy teny koa any amin'ny Jakoba 2:2 de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe zava-ponao ihany koa izy ny fivavahany zany olona zany. Olona manao ahoana moa? Olona tsy matambava, olona milaza zava-pona na fitaka na lainga de tsy mahazo valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Zao nefa tiantsika vetivety zay Jakoba 2:2. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameno vava fa mamitaka ny fony de zava-pona ny fivavahany zany olona izany. Misy zany mivavaka zava-pona tsy azahoam-balina, foana le vavaka, tsy tonga any amin'Andriamanitra, tsy nentin'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra le vavaka. De misy ihany koa voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny Isaia 7:5-2 sy 2 de milaza manao indro ny tanan'i Jehovah tsy niafoy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mare, fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina mitavana ka de tsy miaino izy. Tanao zany, tsy miaino izy no le heloka, hevitra mampisaraka, hevitra tena misy rindrina mihitsy zany, blokazy mihitsy mibloke an'le vavaka tsy tonga any amin'Andriamanitra. De anjarako sy anjaranao ary zany mandiny tena hoe nahoana ary za tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsy, nahoana ary Andriamanitra tsy mety mihaino ny vavaka zay ataoko mihitsy, de dinio ny tenin'Andriamanitra, dinio ny sitrapon'Andriamanitra sao de misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo aminao. De misy koa ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokin'ny Jakoba any zay milaza manao hoe mila ianareo nefa tsy manana, mangataka ianareo nefa tsy mahazo satria laninareo amin'ny folanareo. Rehefa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ka mivavaka ianao de afa aza manantena fa tsisy valim-bavaka eo. Fa kosa raha mivavaka ianao ka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ny angatanao de manantenana Andriamanitra.